eo anatrehan'izay fahatongavan'ny Amiral Ratsiraka izay dia nametraka toromarika mahakasika ny fametrahana ny filaminana ho an'ireo izay rehetra tonga hitsena ny Amiral Ratsiraka eny Ivato ny mpitandro ny filaminana mpamorim-bahoaka ho ity farany no isy eny Ivato. Arak'izany dia tsy maintsy mametraka ny paikady rehetra hisorohana ny fioaram-pefy ny eo anivony ny mpitandro ny filaminana. Araky ny voalaza ny Aino Manjery tamin'ny herinandro teo dia ho tonga rapitso eto Tandrazana zany ny filoha teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiraka. Zay zavatra zay moa dia efa nao mafisy ny confirmeny ny olona zay miaraka aminy fa ho avy izy rapitso maraina amin'ny 5. Izay fahatongavan'izay dia mazava ho azy fa tsy maintsy hitarika fahatongavan'olona eny amin'ny saranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Ama saranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato zay dia zavatra saripady azo tsokazina mihitsy aza fa ho faritra mena ny aéroport satria betsaka be ny matériel sensible ao. Raha tsy laza fotsiny ny planina atsika, raha tsy hiteny ny dépôt de carburant, raha tsy hiteny reny équipement aéronautique reny, raha vo reny ny voatoatoana dia izy fiatraikany amin'ny fiaterana bakabaka eto amintsika satria misy ny norme tsy maintsy arahana reny zavatra reny. Ka eo anatrehan'izay dia tsy maintsy ny fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana satria fivorim-bahoaka no isy. Dia efa misy moa ny fandaminana zay nataony avy ao amin'ny mouvance Didier Ratsiraka tamin'ny aviation civile Madagascar amin'izay olona afaka hitsena azy eny akaikin'ny fiaramanidina. Io moa fandamina zay iarahan'zareo sy ny amin'ny compagnie ny gendarmerie amin'ny aéroport. Fandamina ty ivelany kosa dia kosa satria voalazako teo ny aéroport dia efa betsaka ny mampiasa azy ary amin'io fotoana io dia tsy maintsy betsaka ny vola satria io atao hoe grand vol io dia avy any France io betsaka be ny passager amin'io tsy andaniny koa ny mampiasa an'io amin'ny vol domestique, ao koa ny vol régionaux ka ho feno zany ny amin'ny aéroport na ny parking ho feno tomobilin'ny olona mpanaritra ny mpandeha sy ny tsena ny mpandeha ohatran'izay koa ny olona. Dia amin'izay zany mba ialana ny mety sy korotana na savorovoro, mba ialana amin'izay mety ho fanomban-javatra dia zay atao amin'ny fitandrona ny filaminana dia mametra fa atreo amin'ny rond-point aty ambany any no farany hijanonan'ireo olona mikasa hitsena Andriamatoa filoha teo aloha.